Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy ry namana dia miarabanao mankasitraka anao amin'ny fanarahana an'izao fandarina izao ary dia mirary ny fahasoavan'ny tompo aminao sy ny ankonanao. Ilay hevintsika androany dia ilay fotoam-pahoriana tsy misy toazy. Andro vitsivitsy izay dia niresaka any amin'ireo toe-javatra hitranga amin'ny andro farany isika. Averintsika kely zany ilay izy. Misy ny atao hoe fanombokasen'Andriamanitra, misy ny atao hoe andro fikorohana, misy ny atao hoe fandrotsahana ny ranonorana farany, misy ny fotoana izay androtsahan'Andriamanitra ny ranonorana farany. Tadidintsika tsara zany ireo. Misy ny atao hoe fitoriana ny filazantsara amin'ny fomba manitroketroka makotrokotroka ahafahana mandresy lahatra an'izao tontolo izao. Ary misy ny atao hoe fotoana fahoriana izay tsy misy toazy. Ao amin'ny Apokalipsy, ao amin'ny Daniela toko faha 10, misy ny andalanteny. Daniela 10, andininy faha 1, zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary amin'izany andro zany dia hitsangana Mikaela andrian-dehibe izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenena. Ary hisy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatramin'izay nisian'ny firenena rehetra hatramin'izany andro zany. Ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. Misy andro fahoriana manerana ny firenena rehetra, andro fijaliana fitrandradradrana mafy. Mitsangana Mikaela andrian-dehibe ary dia miaro ny zanaky ny firenenao. Iza moa ilay firenena? Tsy ny firenena Israely rehetra izay taranaka Abrahama vidian'Andriamanitra manokana, fa ny firenena rehetra izay manaiky an' Jehovah ho andriamaniny sy maka an'Andriamanitra ho tompony. Any amin'ny bokin'i Isaia toko faha 12 misy an'izany teny izany. Nomeko azy koa ny sabatako ho an'ny firenena rehetra izay manaiky an' Jehovah ho andriamaniny sy manana an' Jehovah ho tompony. Rehefa hifarana ny afatry ny anjely fahatelo ao amin'ny Apokalipsy toko faha 4, andininy faha 9 misy an'izy io. Apokalipsy toko faha 4, andininy faha 7 azafady, zao ny afatry ny anjely fahatelo. Ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miakohoka eo anoloan'ny biby dia sy ny sariny ka mandray marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany dia izy nisotro ny divay ny fahatezerin'Andriamanitra. Izany edina tao anatin'ny kapoaky ny fahatezerina tsy miaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy olofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'olona. Anjely fahatelo. Dia niteny hoe raha mbola misy miakohoka eo anoloan'ny biby dia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany dia misotro ny fahatezeran'Andriamanitra. Inona moa zany hoe miakohoka amin'ny biby dia sy ny sariny? Inona moa zany hoe miakohoka amin'Andriamanitra? Le miakohoka amin'Andriamanitra ne dia zao mandray ilay marika, ilay tombo-kasen'Andriamanitra. Ka rehefa tsy mandray ny tombo-kasen'Andriamanitra zany dia miakohoka eo anoloan'ny biby dia sy ny sariny, ohatrany mafimafy, ohatrany enjakenjana zany hafa, ohatrany tena masika loatra zany hafatra zany. Kanefa ambaran'ny tenin'Andriamanitra, rehefa mifikitra amin'Andriamanitra isika dia ao ambany elatry Jesosy Kristy. Ka amin'ny fotoana farany rehefa tapitra ny androm-pahasoavana dia anandratra ny tanana izy ka hanao hoe vita ny androm-pahasoavana. Afanenina tamin'izao tontolo izao Jesosy Kristy. Efa nanokana nanjatonjato taona ny maro, anarivorivo taona ny mba hiantsona ny zanak'olombelona rehetra hanantona azy mba ho voavony Jesosy Kristy. Tapitra ny androm-pahasoavana, manangana ny tanana izy ka miteny hoe vita. Ary rehefa mivoaka avy eo amin'ny fitoerana masina izy, voaka avy eo amin'ny fitoerana masina dia misy maizina manarona ny mponina eto an-tany. Mandritra n'izany fotoana izany dia zao mangororo, mitaintaina, misy aizina ary tena aizina ara-baky teny mihitsy zany ry namana. Dia izao amin'izay fotoana izay dia ho tonga saina ny maro ireo tsy nanaraka ny tenin'Andriamanitra zany. Marina tokoa voalaza ny teny, ndao hiverina hiaraka amin'Andriamanitra kanefa tara loatra hisy fefy lehibe manakana ny ratsy fanahy tsy handingana ho any amin'ny faharitany tsara fanahy intsony. Hanapatra ny fahefany ilay Satana hitaona ny miaramilany rehetra hanafika an'Andriamanitra. Tapitra nefa ny faharipon'Andriamanitra, tsy misy famindrampo, tsisy fiovampo intsony azo antenaina. Mitsipaka ny famindrampon'Andriamanitra zao tontolo zao. Nandany fitiavana, nanamavy ny fitiavana izy ireo ary nanitsakitsaka ny lalàn'Andriamanitra. Tapitra ny fetra ny fahasoavana. Ireo nanaraka an'Andriamanitra nosarona ny fahamarinan'i Kristy dia mbola handalo fisedrana mafy satria etsy an-tanin'ireo fahavalo izay tariany Satana dia ho romotra ka hampiasa ny heriny rehetra hanapotika sy hamono ireo izay miaraka amin'Andriamanitra amin'izay fotoana izay. Andeha handositra ireo zanak'Andriamanitra mahatoky
satria efa fantany fa tsy maintsy ho avy io fotoana maizina io fotoana mampahory io andositra izy ireo aneny an-dalam-pantsirina ireny sady be fanantenana fa ity le fotoana fikoroana fanenjena faran'izay nandrasany ho fantany fa tsy ho ela kely sisa dia ho avy ilay zanak'Andriamanitra hamonjy azy ireo. Rehefa hitsahatra tsy azo nandrivotra masika ny faharatsiana intsony ny anjelin'Andriamanitra dia ho tesitra ho romotra amin'ny fahamarinan'ireo manara-dian'i Kristy ny fahavalo. Andriamanitra nefa dia hitaona ny zanany mora tsikelikely, hitaona azy, ampahery azy, anome fifaliana, hiazakazaka isika amin'izay fotoana izay, andeha handositra isika ary dia ao anatin'ny hiram-pifaliana sy hiran'ny firaviravona no andosirantsika ny fahavalo izay manenjika antsika. Mety misy sanatria, mety ho namana akaiky tamin'ireny kanefa tsy nijoro tamin'ny finoana, tsy nijoro tamin'ny fahamarina, mahafantatra ny tsy ambaratelo izany faminaniana lehibe. Hiaraka amin'ny fahavalo, anondro ny toerana andosirantsika ao anatin'ny fifaliana no hiazakazantsika amina kilometatra maro handositra an'ireny fahavalo ireny, sady fifaliana hanakaiky ny famonjena antsika, hiandrandrana ny fiverenan'i Kristy tsy ho ela intsony hamonjy antsika. Ireo izay madio tanana sy madio am-po dia hijoro amin'izany andro fizahan-toetra izany. Ekena eny an-dalana eny amin'izay fotoana izay mety hisy ho tratra dia ho tapahan-doha tapahan-tanana satria nijoro tamin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, tsy mampaninona azy zany alohan'ny tapa-doha fa ho avy tsy ho ela afaka minitra vitsy Jesosy hanohy ny tanany, hametraka ny lohany ary dia miaza ny fifaliana mandrakizay. Ankehitriny indry namana ny fotoana mety indrindra raha mbola miazona ny rivotra efatry ny lanitra ny anjely mba tsy ampisy ny loza farany eto amin'ity tany ity dia miantso anao miverena amin'Andriamanitra, mifidiana an'Andriamanitra dia hiaraka amin'Andriamanitra isan'andro isika satria mpanjaka antsika izy, mandresitsika miaraka amin'Andriamanitra. Ka ilay fotoana fahoriana lehibe tsy misy to azy dia ho fotoam-pifaliana hiandrandransika ny fiverenan'i Kristy. Hivavaka isika. Jesosy tompo tsara misaotra anao izay tianay ianao, mampitandrina, manome ny ilaina rehetra mba hiomananay mba ho mpandresy miaraka aminao. Fantatra efa hisy ny fotoam-pahoriana lehibe, efa fantatra deny izao zany, kanefa ho fotoam-pifaliana ho an'izay voavonjy. Meo hery izay mba hialoka, hiaraka, hitapikitra ao aminao mandrakarivo ka ianao ny famonjenanay. Da io ny rehetra manaraka ny fampaherezana izay manaraka izao fandaharana izao. Mba ho hamarinao ne izay tsirairay avy, mba ho hamasinao ne izay, ary ataonao mpandresy izay tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.